Miaina saratony taranao dia isaor'Andriamanitra indray ankasitrao amin'ny fonao manontolo atambaro ny zavatra nitranga sy niseho amin'ny fiainanao izay tsy niseho ihany koa dia hoe tao ampisaorana fotsiny izany andro amaraina. Manatona an'Andriamanitra dia mametra azy eo amin'ilay seza fiandrianana maha-Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra azy. Isaoro ny fiainanao, isaory azy ao amin'i Jesosy izany. Ankasitrahana iray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny sekoly maraina. Eto no ampianaranao anay miaraka amin'ny alalan'ny osotro ny fanahanao any anatin'ny tsiraray avy, ny fiantefan'ny teny fahamarinana manafaka, ny fiantefan'ny teny fiainana mamelombelona ary ny fiantefan'ny teny feno hery mampahery sy mampatanjaka. Misaotra ny amaram-baovao, misaotra ny amin'ny maripana ny toetrandro, mankasitraka anao izay tompo efa ao anatin'izany rehetra izany, ilaina avokoa ny vanim-potoana rehetra. Ray Sonidera sy ny Lazara ny voninahitra mandrakizay mangetahita ny teninao tokoa izay araka ny vavaka nataon'ny mpanomponao teo sy ny fampidirana sy ny fanaherana ary ny fampaherezana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahazo toerana vetivety ary mety azo atao. Alléluia. Alléluia. Mety mety lisy pasteur ao ary mandrosoa kely ary tsika fa lavitra lavitra be izany nareo dia ohatran'ny malalalao izany dia mandrosoa ataovy sao. Izany hoe ny mpanao vidéo tsy maintsy mandamy maina fa manjary ratsy tareny sary raha vao androany manokantsika dia sekoly ny famahana olana. Izany hoe misy olana tokony hovahana, misy zavatra tokony hovaina, misy zavatra tokony esorina, misy zavatra tokony soloina. Ary mahafaly any izara indray ty fahamarinana ity lohahevitra anankiray ampitondraina ny lohateny hoe miaina ny fijerin'Andriamanitra isan'andro. Tena marina tokoa ny tenen'ny pasteur sandratra teo nandritran'izay tapabolan'izay terina betsaka ny toritenina angonina, kanefa rehefa tonga ny fotoana izarana ohatr'izao dia tsy maintsy miverina foana ianao eo an-tongotry ny tompo manontany hoe inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho zaraina. Tsy ny zavatra nangoninao fa ny zavatra asain'Andriamanitra zaraina. Tsy ny zavatra tianao ho zaraina satria izay nefa nitokananao firy andro sy ny fa izay asain'Andriamanitra zaraina. Ka ity zany ny zavatra asain'Andriamanitra zaraina, inoko fa hifanandrify amina zavatra tian'Andriamanitra ho esorina ao anatintsika mba ahafahantsika miaraka amin'Andriamanitra ankalalahana, ampifaliana sy ao anatina fitsaharana. Amen. Miaina ny fijerin'Andriamanitra isan'andro. Raha iaingontsika dia hijery point voalohany anankiray hoe fantaro aloha izay misy. Satria Andriamanitra rehefa mijery ary rehefa miaraka aminao izy dia mampijery anao zavatra izy. Ary izay mahatonga ilay hoe fantaro aloha izay misy. Jerevantsika atombotsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy toko faha-efatra andininy voalohany. Exodosy toko faha-efatra andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Fotoana anankiray niaonan'ny Mosesy tamin'Andriamanitra teo amin'ilay roy memy nyrehatra tsy letilevona, izany hoe rendez-vous voalohany hifanenan'ny Mosesy amin'ilay programa tian'Andriamanitra ho tanterahan'i Mosesy. Zavatra nitranga eto vakiko veteto nisy mahafinaritra be hozy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary namaly Mosesy ka nanao hoe indro tsy inoana iaino ny feoko izy, ka hanao hoe tsy niseho taminao Jehova. Ary hoy Jehova taminy, inona moa ny eny an-tananao? Dia mivaliany hoe tehana. Iresaka momba ny réaction n'Andriamanitra tsika eto hoe Andriamanitra nanontany Moïse rehefa tonga nitaraina teo amin'Andriamanitra Moïse. Ohatra ny olona tonga mitaraina eo anatren'Andriamanitra dia ny zavatra napetraka Andriamanitra tamin'ny fanontaniana dia ny hoe inona ny misy. Izany hoe Andriamanitra zany tsy manontany hoe inona ny tsy misy, fa Andriamanitra manontany hoe inona ny misy.
misy fomba fijery zay mahatonga atsika hoe iaina ny fijerin'Andriamanitra satria raha voadiso ny fomba fiatrehantsika an'Andriamanitra mihitsy a dia lasa anatena zavatra tsika nefa Andriamanitra tsy hamaly satria tsy haintsika ny miaraka aminy. Androany maraina zany zao ianao tonga eto io za zany zao tonga eto io a dia ny zavatra tian'Andriamanitra hoeny tsy le hoe retony tsy misy fa tonga etanao dia hiteny hoe tompo retony misy. Na zay fotsiny ary ny aingatsika androany maraina dia ho hafa kely ho journée anao. Amen. Ny réaction'Andriamanitra resaka tamin'ny Mosesy tety dia zao inona ny misy eo an-tananao. Ary mazava ho azy fa ny réaction'Andriamanitra dia réaction ianarany mpanompon'Andriamanitra. Mpanjaka faharoa toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa tantaran'ny Elisa mpaminany zay nantsony ilay vehivavy mpitondra tena vadiny zanaky ny mpaminany zay nanompo tao amin'ny ministeran'ny Elisa fa efa maty a zay bokany trosa ho alain'ny tompom-bola ny zanany a ho vidin'le trosa tsy voaloha mafy zany a problème zany satria tadio tsara fa raha alain'le olona ho andevo le zanany dia tsisy azo atao ntsony a dikany hoe andevo tsy hoe miasa na hoe karama na hoe contrat tsy contrat fa tonga dia alainy ary teo eo ny mahatsarariny an'le izy satria tsy ho vidin'le trosa tsy voaloha mihitsy ny vidin'le zaza ao amin'ny tranon'ireo olon'ireo andevo mandrakizay. Azontsika ve le endrika tsarariny a sy le fidiran'Andriamanitra tsehatra hamadika an'izay tsararin'izay ho tonga vavolombelona. Dia zareo tsara vakiko aminaran'i Jesosy. Ny nampitombony Elisa ny dilo ilay vehivavy maty vady. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty mivadiko mpanomponao ary ianao mahalala fa natahotra an'i Jehovah mpanomponao. Nefa tonga ny tompontro saka ny zanako mirahalahy ho andevony. Dia hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko anao? Lazao amiko, inona avy no anananao ao an-trano? Tahaka n'Andriamanitra nanontany tamin'i Moïse hoe fa inona ny problemanao? Dia hoy izy Moïse hoe zareo zao tsy haino ara irahanao ane ahy. Dia mivaly tenin'Andriamanitra fa inona ny enentananao? Fa inona ny misy ao? Ohatr'izay koa nitranga teto amin'ity vehivavy ity, nitaraina izy, tsisy vola ozy izy, amerenana an'le trosa, tsisy asa, azahoana vola amerenana an'le trosa, tsisy olona fantatra mba afaka anaovana fifampirarana, anemorana an'le fandoavana an'le trosa, tsisy ininona azo atao. Ozy izy Elisa rehefa nitarihan'ny fanan'Andriamanitra izy hoe fa inona no anananao ao an-trano? Réaction le vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana ninninina. Zay zao fijerin'olombelona tsy manana ninninina fa ny fijerin'Andriamanitra misy zavatra ao. Ny ankizy vavinao tsy manana inona ao an-trano fa tsy diloilo ray tavoara monja. Sady efa tsy manana ninninina moa zay misy a kely tsisy ilana azy. Fijerin'olombelona tena kekinao zay fijerin'olombelona zay hoe a lasa olana hoe. Hitanareo ny olana ty vehivavy ty, ny olan'le vehivavy teto a tsy le trosa, tsy le fahefa mividy tsy afaka nanefa le trosa. Fa ny fomba fijeriny a tsy mahita ninninina eo amin'ny fiainany. Ary na dia ohatran'ny mitady ahita azy dia manamaivana an'izay efa misy nefa amin'Andriamanitra. Rehefa eo Andriamanitra afaka miainga amin'izay misy eo an-tananao izy. Androany maraina afaka miainga amin'izay misy eo an-tananao Andriamanitra. Fa zao tsy hoe miainga amin'izay misy tsy fantatrao izy fa tsy maintsy miainga amin'izay misy ekenao aloha. Androany maraina zao tsika zany tsy hoe hitady lavitra be hoe zao ny tranga rapitsy fa mentanentana hanompo. Zay no mahatonga ny fanompoana sy ny fiazakazantsika tsy nataon'Andriamanitra ny faningotra amina zavatra ho azonao. Tsy hanampananten'Andriamanitra hoe midira sampana fa tena iova be ny fiainanao vao miditra sampana eo ianao. Tsy zay ka. Tsy zay. Fahatsapana any anaty le izy hoe tompo reto ny ampiasanao reto ny ilanao reto ny zavatra napetraka ao tato anatiko jinona fotsiny zany ny ataoko eto mpanafana seza dia aza manaika ny afana seza zany fotsiny afanao ny fivoriana afanao ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Dia ozy izy Elisa fa inona ny misy eo aminao? Dia namaly le vehivavy. Mazava be mivaly tenin'le vehivavy tsy manana ninninina ozy izy. Eny misy ihany ao zavatra kely tsisy ilana azy. Diloilo moa zany matetika dia symbole ny fanomezana na ny fanosorana. Misy fotoana manamaivana ny olona hoe zavatra tsy kely enely ao e. Zany hoe tsy ny considéré an'izay nisy ty vehivavy ty fa donto ny fifantohany tady le vola amerenana trosa. Tena vola ny problemany araka ny fijeriny satria tsy nanambola izy fa tsy vola ny solution-ny. Jesosy ny solution tadiaviny sy ny ilainy.
teto a tsy niteny Elisa hoe ty misy vola ty amina de endana mandana ny fiadanana ranabavy a fa ty voly ty a vola voaositra raha voaraisy ny tananao ty tonga de miroborobo zay atao tanareo tsy zay le izy tsy resa-bola le izy fa resaka fanatrehan'Andriamanitra tsy ny considéré zay nisy ty vehivavy ty ary misy olona eto andro amaraina nandrahana hoe ianao io misy fotoana tsy miconsidéré an'izay misy eo amin'ny fiainanao fa lasa be taraina be mihitsy lasa be lelo be mihitsy ianao a tsy mahita zavatra sarobidy apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Za tsy miteny hoe avita zavatra ianao miaraka amin'io tsy zay le izy fa afaka andao zavatra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'io. Eny tokoa tena tsisy dikany io raha tsy hiaraka amin'Andriamanitra ianao fa raha isafidy ianao hiaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ahita surprise ianao ny amin'ny zavatra hitranga avy amin'io zavatra heverinao fa kely sy bitika io satria Andriamanitra tsy mila miainga amin'ny zavatra betsaka fa Andriamanitra mila miainga amina fo misy ny toetrany. Misy olona avy andro amaraina afaka atsiaro fa manana ny toetran'Andriamanitra ao anatiny izy ary Andriamanitra te hiaraka aminy. Tena akaikinao te hiaraka aminao Andriamanitra hoe fa zao anefa hoe enao ve te hiaraka aminy. Ny prinsipa an'Andriamanitra Andriamanitra tsy manery. Andriamanitra tsy Andriamanitra ny pression devoly no mampiasa pression satria devoly tsy mahay miresaka fa tonga de tereny ny situation fa Andriamanitra miresaka aloha mandondona izy. Mety ianao a ça va, tsy mety ianao a misisika izy. Alléluia. Ny antony tsy vitanao io tsy mivaha zany io. Alléluia. Tsy mandeha ho azy io fiainanao io. Mety miteny ianao hoe zany tsy mivavaka fa any misy mivavaka ao anao mahatonga ny ohatran'io ary ianao zay agamba aloha atao mazava zay andro amaraina ka za be taraina eo ndana am'izay mivavaka rehefa mivavaka moa tohizo le izy aza-kiviny zay mbola tsy hita ampahirezo ny tenanao fa efa namaly vavaka anao ny Andriamanitra ary io nefa matoa vaky indray mandeha io a de vaky io rehefa namaly anao indray mandeha Andriamanitra de zay ny proof ampahirezany anao fa tena miainao anao izy fa tsy hoe terenao amina zavatra izirizirianao anankiray hoe ty mihitsy miprofo andrasako fa miaino ahy izy tsy zay ka. Andriamanitra tsy mila profo fa hoe eo amin'ny fiainanao fa rehefa niteny izy fa miaraka aminao de miaraka aminao izy zay aza misalasala ny amin'ny zavatra teneniny. Ny zavatra niteneniny Elisa teto izy tsy niteny hoe miaraka amin'ny diloily kely io ranabavy de lasa lavitra ianao. Tsy nitory diloily Elisa fa nanaita izy hoe mizavatra ao satria Andriamanitra mametraka zavatra foana fa tsisy an'izany olona miravoravo tanana zany. Dikany hoe miravoravo tanana misy tanana sady ary efa misy tanana ary zany. De raha miteny hoe ka le olona tapatanana de mbola misy eto misy an'ity misy ina zany ty avant-bras de izy tena tsisy tanana mihitsy zany misy londray ary izy hitanareo misy antony misy irika ahafahany ao anatinao misokatra fa tsy sarotra amin'Andriamanitra miainga eo amin'izay misy eo amin'ny fiainanao. Amen. Ahita surprise tsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy misokatra fotsiny ao anatiny eo tompo ty zavatra eo amin'ny fiainako ty raha vao miaraka amiko eto ianao zay ny zava-dehibe zay. Amen. Ny sisika Elisa ny teny hoe na de kely aza le diloilo mety ho kely le fanomezana mety ho kely le talenta mety ho kely le fahaiza-manao mety ho kely le izy fa azon'Andriamanitra ampiasaina le izy rehefa mety ianao. Ain'Andriamanitra miainga amina fahakelezana anankiray rehefa entiny eo amin'ny fanatrehany izany. Androany zany tsy hampianatra anao hoe ampiasao fotsiny le izy hoeto eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra le izy. Raso misy verset biblique ty hampazava kokoa an'le izy. Marka 9:ny 9:7 ka hatramin'ny 10:7 hijeritsika ny zavatra naseho an' Jesosy. O Jesosy taminy misy morofiry any aminareo. Hitanareo amin'izay ve? Le Andriamanitra ny seho teo amin'ny roy memy. Le Andriamanitra nampiasa ny Elisa. Tonga nofo tamin'ny personne an' Jesosy ary ny réaction de mitovy. Misy morofiry any. Ina le problema teto? Olona tsy omby 10 niny nanaraka an' Jesosy nona tsy nanakoanina fa efa lany vaty satria 3 andro 3 alina nanaraka an' Jesosy. Teny zavatra nantanian' Jesosy tsy hoe
tsy hoe izany tsy manana fa izy izany manana ary firy le ao. Izy tsy niteny hoe isao raha ampy aza mametraka fanontaniana tsy asain'Andriamanitra anontaniana teneno akaikinao tandre midiso fanontaniana hoe misy olona tonga miatrika amin'ny fiainana dia zavatra jereny dia zao hoe ty ve ampy teneno akaikinao aza mamorona fanontaniana tsy ilana azy ohatr'izany tena zay izy. Jesosy tsy nitany hoe ndany isao raha ampy fa izy misy firy fotsiny ao dia mangina azafady ohatrany hoe tsy tena zay azafady fa apiko an'izay mba ho azonao hoe azapina fanahin'olombelona le izy. Andro maraina zao izy tsy niteny hoe isao io raha ampy fa zao noteneniny misy firy fotsiny ao. Ho porofony aminao mantsy rehefa avy manisy ianao hoe ray roa telo misy 5 dia ho asehony amin'izay hitanao io 5 io ampy io sa tsy ampy dia hiteny hoe tsy ampy io toy Andriamanitra hoe ho disoko izay teninao zay. Ianao hitefa tsy ampy io ho asehoko aminao fa omnipotent le miaraka aminao ajanony amin'izay io adi-sainy io fa tsy ilainy io adi-sainy io afaka ho tonga any ianao na dia miainga amin'ny ohatry ny tsinitsiny io ary tsy noho ny amin'ile tsinitsiny aingana fa noho ny aminao manaiky ho tsinitsinina hiankina aminy ary noho ny aminy sy mifanatrehany dia ho tonga any ianao. Andro amin'ny maraina misy karazana olana anankiray zay tian'Andriamanitra ho esorina sy hongotana ao amin'ny fomba fijery zay manimba ny fiatrehanao ny isan'andronao. Hitanareo raha vao mijery zay tsy misy ianao tondro maso velona be maina velona malazo velona vola maraina mahafinaritra be io dia iny dia atao inona rety androany misy zavatra be dia be azo atao androany fa misy zavatra tsy misokatra ao fa androany maraina nisy lakile tao nokafana ny lisy dia mba raisy lakile dia azarina. Alleloia. Hoy Jesosy misy mofo firy any aminareo firy mofo any izy ary tsy niteny akory hoe misy mofo ve satria fantany fa Andriamanitra ny sakafo izy zay ianao zay tonga dia any amin'ny isa fotsiny teneny hoe isao fotsiny ary le izy hoe misy firy ao. Izy tsy niteny hoe fantary raha ho ampy na tsy ampy izy tsy niteny. Izy tsy niteny hoe ampita ao amin'le ilaina le misy miangavy ianao aza mampitany le misy amin'le zavatra ilainao. Tsy zay le asain'Andriamanitra ataonao fo izy misy firy ao isao fotsiny le eo le androany atreo tenenina akaikinao atreo no asaina ataonao aloha hoe misy toerana le izy fa tsy hoe atreo dia mijanona nanisa zany tsy aseho fotsiny misy zavatra atao le izy fa atreo le andraikitra. Alleloia. Ary rehefa fantatra Jesosy zany dia hoy izy ary rehefa fantatry ny mpianatra azafady dia namaly ny mpianatra 5 sezandrano roa 9:30 dia nasain'i Jesosy nampipetraka ny olona rehetra tao antokotokony eny ambony ahy maitso izy dia nipetraka ny tokony 150 avy ny olona ary rehefa voarainy Jesosy alefa izy zany le izy rehefa voalohany isao hoe firy le izy faharoa alefa izy alefany amin'i Jesosy hitanao amin'izay le izy tsy hoe entinao rery ihany dia hoe ty talentina dia kely azy mahatonga lavitra tsy mahatonga anao lavitra zany io hoe teo amin'i Jesosy io dia hitanao ho aiza ianao avy eo fa hoe teo amin'i Jesosy aloha tenenino akaikinao tsy vitanao rery io hoe teo amin'i Jesosy le izy hoe rehefa tena mamaky ny tary io tsika tsy hoe nandeha tany mpianatra dia ary rehefa nifantika Jakoba tany ambadimbadika tany dia nitombo rery tany amin'ny mofony ary dia mifaninana ny mpianatra neny Petera nitombo 100 neny arivo dia inoko fa tsisy nahinampitombo ry zareo na ray aza neny Jodasy ary raha izy ny nasaina nakandreo mofo reo hoe mofo firy ny any mofo 3 sazandrano ray satria manino zatra mipetaka dia efa nangalany le mofo noho ny amin'ny fanahiana sao tsy tombo dia tsy sakafo hitanareo any dia fa faut discerner le izy na avariana tsy nandroaka ny Jodasy mihitsy Jesosy satria hatramin'ny farany Jesosy nanantena hoe ty lehilahy ty raha eto amin'ny fanatrehako hitanareo amin'izay tsy hoe rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao dia miova ho azy zay koa mbola lesona diso tanteraka ny fanatrehana tsy manovanao automatiquement Jodasy tsy nanaiky hovain'ny fanatrehana dia tsy niova. Androany maraina ndaotsika anaiky hovain'ny fanatrehana dia izy fiovana ao anatinao ary izy fiovana eo amin'ny fiainanao. Azo fitehaka mafy tsara ho an'ny tompo aloha izay dinga an'izay.
ary rehefa voarain' Jesosy mofo 5 sy azan-drano 2 dia niandrandran'ny lanitra izy ka nisaotra. Hitanao zay mahatonga antsika ety Samaraina asatra aofafantananao. Tsy fomba ny reny, tsy fomba ny reny fa fiainany. Tsika ne tsy hoe eto ihany manao fiainam-pisaorany. Mety etsika mianatra le izy fa miangavy anao any amin'ny andronao sy any amin'ny fiainanao andavanandro any ampiaro le fiainam-pisaorany amin'ny zavatra rehetra. Ary ny vakiny ny mofo dia natolom-pianatra mba harosony eo anoloan'ny olona. Ary ny azan-drano roa nozarainy tamin'ny olona rehetra 270 ary samy ninona avokoa ny olona rehetra ka voky ary nangonony izay sombitsombo mofo sy ny azan-drano ka dia nahafeno arina 12. Jesosy eto nanontany izay misy, isao izay misy. Fa tsy mba nitanondrika izy nijery izay tsy nisy. Andro maraina mitsangana dia miarena dia mitraka aza vela ho ampahoriana izay tsy misy zany ianao. Aza vela ampahoriana ny zavatra mbola tsy mitranga zany ianao. Aza vela zay no anton'ny fiemorana mangatsika. Mangatsika ninona ianao? Mangatsitsika fa ny antony ny direkta tao amin'ny hvkl nisy faminaniana nomeny paster zay. Dia mbola tsy nitranga le izy dia ohatran'ny mangatsitsika. Mila vangimy paster. Surmonteux zany. Surmonteux zany. Raha mandresy eo ianao andresy zavatra be dia be. Satria tsy ny zavatra andrasanao fa ny zavatra efa eo. Azon'Andriamanitra iangana hatateraka le zavatra andrasanao. Hitanareo le attitude miatrika le androany mahatonga le rapito tsy misokatra. Nefa Andriamanitra leo be le tsy misokatra le rapito. Ianao zao mety mieritreritra hoe faly mihitsy Andriamanitra mibrise anahy. Ianao rehefa mikapoka ny zanakao ohatra ka mety hoe ilaina kapohana izy tsy hoe faly ianao hoe efa ela tsy nikapoka. Mila délivrance ianao raha zay. Satria tsy le zaza manaintaina ny programanao fa le zaza mandray lesona hoe misy zavatra tsy azo atao mety tsy maintsy nikapohana azy satria tsy azo le fananarana. Mazava ho azy moa zavatra antsika hoe raha ohatra ny paster Jiry zao nikapohana mety sarotra be ny anina. Na ikapoka zao dia efa mijery ohatr'izao zany hoe naninona seno dikan'izay mety tsy kapohana izy fa tenenina. Azonareo ve zany? Dikan'izay tsy any amin'ilay hoe tsy any amin'ilay hibrise anao dia tena hoe ilaina le brisement aloha satria misy zavatra milongotana ao anatinao. Misy zavatra mila esorina. Misy fomba fiatrehana fiainana tsy mety aminao sady tsy mety amin'Andriamanitra. Ny tsy mety amin'ny mandrakizay anao. Tsika anie mijery lavitra be zay le fijerin'Andriamanitra. Miaina ny fijerin'Andriamanitra isan'andro. Jesosy eto manontany izay misy fa tsy mitanondrika mijery izay tsy misy. Lesona zany. Manomboka andro maraina aza mitanondrika mijery izay tsy misy, mijery izay misy dia mankasitra hoe teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany. Rehefa nandeha mpianatra nitady dia nahita. Fa maninona zareo nahita? Satria Jesosy niteny hoe mandehana. Dikan'izay rehefa ny tompo miteny misy ao zany. Na manafy na dolerin'ny olona misy ao. Jesosy tsy hoe antany io raha misy nitondra mofo dia tonga avy dia miverina avy any hoe tena tsy nisy. Matoa izy miteny ndana misy ao. Ary misaotra ny tofa misy tovolahy kely niteny hoe za nitondra ny gote tsongony reniny izy naninona ny teny tsisy hohanintsika izao. Zay fahatsorana zany hoe filaina. Miverena amin'izay fahatsorana zay. Teneno akaikinao miverena amin'izay fahatsoran-jaza zay hoe. Anisan'ny testana toetra aingana be dia mpisakafoanana. Eo mpisakafoanana no isehon'ny toetra faran'izay afenina indrindra. Eo zao ianao mianatra mitsotra. Rehefa tia hanampy dia manampy. Rehefa voky dia voky. Rehefa tsy tiana dia mangina. Fa tsy hoe mitsotra koa dia na ratsy izy. Ianao tsy naonina tamin'izy koa. Tsy nahandro tsintsinina fa zay le hoe fa tsotra ianao. Azonareo ve le izy? Ny fisaorana an'izay misy dia tena sarobidy be ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ho anao mangetaheta fiarahana amin'Andriamanitra sy fanarahana azy sy fiombonana aminy, fifankazarana aminy. Raisy ty teny ty andro amin'ny marina tahaka ny teny rehetra izay zarainy eto isan'andro. Ny fiainam-pisaorana dia mampety ny fiarahanao amin'Andriamanitra.
Iaro anao amin'ny fimonomononana zany. Iaro anao amin'ny fanomezan-tsiny zany. Iaro anao amin'ny fanoherana zany. Iaro anao amin'ny adinao, lasa iady amin'Andriamanitra ianao raha vao tsy terenao safidinao ampiditra ny ao anatinao hisaotra an'Andriamanitra. Rehefa avy nisaoran'i Jesosy izay niraisy ny teny an-tanany dia nizarainy. Lasa izy nikarakara n'izay rehetra nilany le izy teny tendrombohitra. Ny motivation Jesosy mialohan'ny nisaorany izay nisy. Point manaraka. Ny motivation an Jesosy mialohan'ny nisaorany izay nisy dia zao, izy nona fa mba ho voky ny rehetra. Averiko tsy voky izy dia mahatsiaro ny hafa nona. Ny dingana anankiray misy taona ny olona nona dia te ho voky. Normal be zay. Voky tsy mahatsiaro ny nona, manomboka efa avinaviny zay. Voky mahatsiaro ny nona, efa mihatsara zay. Nona mahatsiaro ny nona, efa tena efa dépasse zany. Tsy hoe efa vita izay nilain'i Jesosy vao nisaina ny hafa izy. Fa ny anazy mbola tsy vita, fa ny anatin'ny lohany, aiza ireo misakafo. Dao tsika isaina, amin'ny maha Jesosy azy. Raha miteny fotsiny ve izy eo anatrendray olona ataontsika le manodidina, teny fotsiny izy hoe nona zany. Zay fotsiny teneniny dia rehefa mieritreritra tsy ahita fity ve izy? To dia misy olona mitsangana hoe Jesosy ity misy chocolat kely tonga dia mahita yo. Dikan'izay ho azy zany tsy problema le nona eny tendrombohitra. Fa tsy ho azy le izy, fa ho an'ny rehetra. Me mahazo zavatra ve ianao? Le fisaorana zany tsy hoe hamahana anao, hamahana an'le problema anao. Iverintsika tamin'le problema Mosesy. Fa maninona ke Andriamanitra nanao démonstration avy amin'izay nisy teo amin'ny fiainan'i Moïse. Tsy ho an'i Moïse le izy fa ho an'ny zanak'Israely any Egypte. Fa maninona Elisa nyteny tamin'ilay vehivavy mpitondra tena hoe fa misy inona ao anatinao, inona ao an-trano? Satria misy krizina menaka tamin'izany, niakatra be mividina menaka. Tsy haiko raha azo azonao an-tsaina ohatra ny zavatra miverimberina hita ambony tany. Niakatra be mividina menaka tamin'izany. Dia hitan'Andriamanitra hoe problema be teo amin'ny tanàna le izy, dia nampiasainy ity vehivavy mpitondra teny ity hitombony le diloilo tao amin'izay toerana kely nisy azy mba hahafahana namatsy tamin'ny vidiny mora, sady kalitao tsara, sady tsy mamparary sy mampangididy, tsy mampavoany cholestérol satria diloilo avy any an-danitra. Tena akaikinao manan-javatra ianao hoe hoentina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra le izy hoe isaoranao an'Andriamanitra le izy hoe fa misaina ny hafa ianao. Mihina fa misy zavatra mifampitohy nga mandraisitsika anatin'izany. Tsy hoe ho anao le izy. Rehefa vita le fahagagana dia tsy hoe voky ny 12 lahy. 12 lahy mbola tsy teo ny nomena. Manompo aloha. Zarao aloha. Hitanao le fanahina eo am-pizarana ety sanatria avy man'izany lany ty. Satria tanatin'ireo nisy ekipana rugby nanaraka teo. Avy nikotrana zareo nanaraka an'i Jesosy. Tena nona be tena tonga dia nefa Jesosy ny teny hoe omeo azay mahafinaritra ny tompo. Izy Andriamanitra ny gabarit, Andriamanitra ny régime. Izy tsy niteny hoe ty ataovy ampy ianao. Any an-trano mila mitaizana izany ankizy tsika. Halleloja. Fa amin'Andriamanitra zao ny teneniny, firy ny laninao. Dia hoe le tsotra mofo 3 sy hazan-drano 7. Zany hoe mihina ndoka amin'ny vary zany. Dia omeny satria izay le laninao. Tandremo sao dia tsy lany azontsika ve? Vita daholo izay rehetra izay, nasain'i Jesosy nangonina le ambony. Dia mahavariana le ambony nasain'i Jesosy nohan'ny mpanompo. Testana hanetreteny zany. Ianao tsy tia mihinana ambon-kanina io. Ndao hiaraka tsika fa hozahana toetra amin'izany ianao. Sanatria pasteur ako ampitsakafonao ve no haniko? Maninona? Tsy izay ny formationtsika androam-baraina fa manipy resaka fotsiny hoe mila vitantsika ny zavatra rehetra. Tsisy ampihinanao poziny eo. Tsy tantarano eny. Tantaraina ve? Reseo io zavatra ao anatinao io. Zay ny azoko tenenina zay.
Enao io hoe ty very ty tsy azo hitambarana ndao anao tafika masina. Zao hitanareo le lalana hitondran'Andriamanitra manamboatra anao. Tsy tian'Andriamanitra ianao hiavina hiandro confort vao hiadana. Fa tian'Andriamanitra ianao hi-overcome, hi-surmonter an'izany satria tsy le kaopy maloto no mampaloto ny olona. Fa ny avy ao anatin'ny fony teneny eo ny vavany no mampaloto an'ilay olona fa tsy mampaloto ny hafa. Alléluia. Manasa antsika nefa anatrika évangélisation foana fa tsy hoe nahenao an'izay ianao dia tsy afaka. Aleo sary kely pastrizy daholo nanatrika androandro reo fa raha reo olona reo no tena tsy afaka tsy ekeko mandeha anao. Alléluia. Mbokambin'ilay olona tsy omby 10,000 nasain'i Jesosy nohan'ny mpianatra. Fa zao rehefa tonga ny fotoana ny velarina ny latabatra ka nanolotra ny tenan'i Jesosy hohanina, tsy le olona 10,000 ninana voalohany fa mpianany izay niaraka taminy nanetry tena ninana ambokambon'olona fa anomezan'Andriamanitra ny fahafenony izy Andriamanitra. Ahoana re zany? Azonareo ve zany? Ambokan'olona ny tena tendrombohitra fa rehefa tonga tao amin'ny efitra fitokanana Andriamanitra tenany amin'izay no hoan'ilay olona nanetry tena. Rehefa tonga teo amin'ny fotoana fandraisana tsy le olona 10,000 nazo an'ilay zarao fa i Petera, John, le mpianatra. Tenenina akaikinao misy fotoana ianao ampinanina ambokanina hoe fa ho avy ny fotoana hoe ampinanina izay eo amin'ny latabatra voahomana ianao. Asitehaka ho an'Andriamanitra. Fiarahana amin'i Jesosy andresantsika. Fiarahana amin'izay. Misy zavatra tian'Andriamanitra ho vonoina ao anatinao. Tsy ianao fa le toetra. Satria ianao tia novonjena. Fa le toetra aloha tsy mety. Alléluia. Dingana tsara ny hoe voky dia mahatsiaro ny noana. Tena fa tsara zany. Fa ny Jesosy samy noana zao fa izy tsy nisaina hoe za aloha mivokisana fa tonga dia nyrehetra aloha ny saintsainy. Zay le hoe na dia toy ny mahantra aza dia nampanakarena ny maro hozy izy Paoly. Hatreo tsara indrindra ny androaninao. Zay anisan'ny tanjo an'ity fotoana androany maraina ity. Ny ran'Andriamanitra eto anaitranao hoe aza domelina be miatrika isa-maraina. Mifalia amin'izay misy eo ankasitrao Andriamanitra. Sokafo ny fonao dia misaora azy amin'io misy io. Ento eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra io dia miandrandrano lahatra dia isaora dia misaina hoe inona ny azoko atao ho an'ny maro avy amin'ity zavatra kely entiko amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ity. Amen. Afaka maritra ny zato taona ho avy ny androaninao raha ifantohanao tsara. Zay ny mahatonga manaitra eto indray andro maraina. Aza atao atsirambina ny androaninao. Aza velandalo foana ny adiny ray, ny 10 minitra, ny 1 minitra. Ataovy misy tombony anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra sy ny programma an'izany. Manomana ny fahatsarana sy ny famindrapo vaovao isan'andro Andriamanitra ho anao. Aza faritana ny fanahina sy tsy finoana. Ny tranga sy izay tsy tranga eo amin'ny fiainanao. Mifalia. Le fiainam-pifaliana mihitsy, le fiainam-pisaorana. Zay misy eo aminao dia isaoran'Andriamanitra eto anom-pona azy sy karakarana ny manodidina anao. Pasteur, ahoana no ahafahako misaotra ny amin'izay misy androany? Zay fanontaniana izay mivaliana. Izany hoe za zany sady mametraka fanontaniana no mamaly no ny amin'ny fandaminana. Alléluia. Mianatra mahita ny zavatra tsara efa misy eo amin'ny fiainanao aloha ianao. Teneno akaikinao. Mianatra mahita hoe zavatra tsara efa misy eo amin'ny fiainanao. Averendray. Mianatra mahita hoe zavatra tsara efa misy eo amin'ny fiainanao hoe. Rehefa hitanao le izy dia tsy hoe hitanao fotsiny dia mijanona eo ianao. Tsy ampy raha mijanona eo ianao. Mila entinao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra le fahatsapanao sy le zavatra hitanao. Ina moa loha hevitsika androany maraina? Miaina ny fijerin'Andriamanitra isan'andro. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy hoe fitondrana an'izay tsy misy fa fitondrana ampahatokiana izay misy ka nisaoranao. Ao hoe fitondrana an'izay misy. Jesosy tsy niteny teo atapon-tendrombohitra hoe angony ny arina izay efa lany daholo mofo dia atao feno panier déjeuner lany eto ny laoko.
fozy izy inona misy de le misy no entiny eto amiko zay voazaraina menonana zay tsy misy. Ny zavatra entina eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany melohan'le fahabangana sy le zavatra irinao mba ho fenon'Andriamanitra iny le misy aloha. Zay mahatonga milaza averiko le teny mianatra mahita ny zavatra tsara efa misy eo amin'ny fiainanao. Korintiana 2:9 mianaran'i Jesosy fa raha misy ny fahazotono dia arak'izay ananany ny ankasitrahana fa tsy arak'izay tsy ananany. Ny valeur an'le fisaorana tsy avy aminao. Le teneniko tao hitanao zay misy dia hisaoranao. Tsy ny fahaizanao misaotra no mampisy valeur an'le fisaorana. Tsy avy aminao iny fa le fanatrehan'Andriamanitra valorisenao mihitsy mahatonga le fisaoranao lasa misy valeur. Mazava ve zany? Ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao no mahatonga le fisaoranao lasa misy valeur. Fa tsy hoe misaotsaotra fotsiny ianao nefa tsy mifankahita akory amin'ny fisian'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminao. Ahoana ary misy point kely vitsivitsy reto fa mino fa hanampy antsika tsiraray avy mba tonga antsika ahita zavatra tsara. Ny départ antsika androany maraina indray zany dia zao misy zavatra tsara azo iaingana eo miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tena akaikinao misy zavatra tsara azo iaingana hoe eo amin'ny fiainanao androany maraina hoe miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Asio teka mafy tsara ho an'ny tompo ary fa fientanentanana be zany fotoana zany. Amen. Ohatra misy zavatra iainanao androany faniriana olona mitazana anao. Mety tsapanao zany fa mahatsapahany zany androany maraina. Io zavatra iainanao androany io any ambadika any na mety efa eto arany dia misy olona maniry ele izy. Misy zavatra iainanao mety very teo amin'ny fiainan'ny hafa fa tanteraka eo amin'ny fiainanao. Na mety hoe le olona ny tsy nitandrina dia lasa ianao no nomen'Andriamanitra an'le izy. Fataro ny fisiany zany anaty Baiboly. Fa manino Andriamanitra nampiakatra ny Joda? Satria tsy natoko Robena, tsy natoko Simeona, tsy natoko Levi, dia ny fahaefatra manaraka eo Joda. Dia nampiakaran'Andriamanitra Joda ary nahitany Davida Andriamanitra. Fa maninona nitafakatra Matiasy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany? Izy zany Matiasy zany, tsisy mahafantatra zany Matiasy zany raha tsy nialy Jodasy. Fa maninona Paul no nisehony Jesosy? Satria niady hevitro Petera. Mety tsy ampozinao fa ianao tonga eto izao misy olona tany mety nandà dia ianao no asen'Andriamanitra mipetraka amin'ny seza eo dia le tena prévu tsy nanaiky. Mba asiteka ho an'Andriamanitra moa zany e. Fantatrao hoe dikan'izany raha eoko ianao zany tsy mety efa miandro ao ambany eo le olona. Tasao atsony izy. Efa kio Baiboly zany le izy. Robena ane ny lamatoa fa nanondrana. Andriamanitra hoe Simeona koa nanaraka ny Robena nanondrana. Levi ve tsao koa dia Joda zany. Halleluja. Efa nijoroako avolombelona foana hoe talohan'ny natongavako tato miasa fa nisy olona anankitelo tato. Tsy haiko hoe naninona zareo fa dia zany natsoin'Andriamanitra nefa za tsy nieritreritra an'izay anompo ana zavatra hafa mihitsy ny azonao an-tsaina zavatra hafa mihitsy ny eritreretiko. Fotsy Andriamanitra hoe niala daholo ry zalahy avila ty. Maninona tsy mety makaty? Asiana problema dia makaty. Dia nasiana problema dia lasa nakaty. Tonga soa ianao. Hainareo dikan'izany ve? Fantaro io toerana misy ianao io. Fantaro io fiainana ananao androany io. Fantaro izay efa misy androany io. Fa raha afaka hiova ny fomba fijerinao, tsy ohatran'ilay fijery mahazatra ny olona be monimonina sy be taraina, fa hiatrika an'Andriamanitra sy ny fijery araka an'Andriamanitra ary ny mason'Andriamanitra, tsy tokony isan'ny olona monimonina zany intsony zasy ianao. Amen. Io fiainanao androany io nofinofina olona any ambadika any. Mety tsy mampino anao zany fa mangataka ny fanamasina sy ny fanampiny mba hanokatra ny ao anatinao hoe enao io efa miaina nofinofin'olona any ambadika any. Tsy hoe enao nofinofin'olona, tsy izay le izy. Tsy enao ny raivany, sao dia izay tsy izay le izy fa ny zavatra iainanao androany io. Any ambadika misy olona manofinofy raha-mbazaha zao no tonga ohatran'izao fotsiny. Raha ohatran'izao fotsiny fiainako dia efa tena sava be, nefa izy efa miaina an'izy ianao androany. Fa ianao indray zany lasa ohatran'ny hoe misaina ny raiviny hafa indray, dia izay le mila tapahana. Satria tsy mampety ny androaninao zay, sady tsy mampety ny fiarahanao amin'Andriamanitra.
Lasa rehefa mijery ny tarehinao Andriamanitra dia nofin'olona no hitan'Andriamanitra eo amin'ny tarehinao fa tsy hainao. Nefa ny fiarahan'Andriamanitra aminao unika. Amen. Io fiainanao androany io nofinofina olona any ambadika any. Mety tsy mampino anao zany. Fa apatsivin'Andriamanitra antsika miaraka eto enao androany io efa miaina nofinofin'olona any ambadika. Rêvan'olona tanteraka enao androany io. Nandrasany mety mitentsika hoe tena tsy possible zany pasteur fa fiainako anie tsisy ijerena mihitsy. Enao tsy mahita ijerena an'le izy fa Andriamanitra androany manaitra sy manainga anao hoe misy ijerena io fa any ambadika misy olona mijery eo fiainanao. Mba hitanao mivoaka isan'andro manera fa miteny hoe saotra Andriamanitra ny fiainan'iny olona iny. Fa raha ohatra n'iny fotsiny degré sy ny dingana hitondranao ny fiainako efa tena mety anompo Andriamanitra akizay enao no miaina an'le izy isan'andro voky ny trano indray na ty fiainana tsy miovy teo ohatrany le amin'ny hvkl koatra fa mpanaterana foana ohatrany tsy hita ihany rianina zao lasa ny anany rianina foana. Dao tsika hifantoka amin'izay tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao. Misy zavatra re ao dia manan-javatra re anao dia misy zavatra tsara re ao Halleloja. Misy katarakte esorina andro amin'ny maraina. Lasa simba le maso. Ny ankizy mitabataba sy manakorotana ao an-trano dia nofinofin'ny olona miandry taranaka. Meko anao numéro téléphone ny Abrahama dia antanio izy. Za tsy teny avy ny ankizy tabataba. Manako izy raha mba mitabataba enao koa ny tokony miara mitabataba aminy. Raha mety ny mpifanolo-bodirindrina. Io asa be maraintsy hariva iainanao ohatrany tena hienjana pasteur fa nyrin'olona tsy mety mahita azy io. Azo misy olona tena tompo tena zay asa tonga hoe dia ataoko Ianao amin'io fa manomboka miteny ohatrany le asa aloha tsy haiko fa ohatra manomboka tsy mety Io vady androany io. Tsisy hoe vady rapitsiko moa zany na hoe vady oviany. Lasa ohatrany tsy ahitanao lafy tsarany tsony. Tsy hitanao tsony ny lafy tsarany. Taloha ianao mahavita miaritra orana. Ny elo menao azy mihitsy satria gentleman ianao. Dia miteny izy mialatsiny hoe azafady fa nampiandrinao adiny 3. Hainao ary miteny hoe tsy manenina. Satria manenina mbola mamahay be le fitiavana satria. Efa tonga mpanompon'Andriamanitra amin'izay allo midina amin'izay fa mila mandeha tsika. Misy zavatra niova zany. Tena teneniko misy zavatra niova zany ka. Na tianao sy tianao diridiriko mihitsy misy zavatra miova zany Fa maninona lasa very le lafy tsara na hitanao vadinao na ny zanakao na ndray aman-drenao na mpiray-po aminao. Iza nanala an'izay fijerena lafy tsara zay dia manina lasa lafy ratsy ny hitanao ka melehibe ko tsy melehibe na zava meratsy fanahy. Tsy haiko efa ela ve tsy nitory-teny dia manoatra savy tsisy diran'izay lisa zay message androany. Tsy hoe melehibe ianao dia lasa ohatrany hoe ka le olona ny tsy zay fa lasa meratsy fanahy. Dia zay le mila présent, mila fanatrehan'Andriamanitra ianao hitehirizana an'le fiainana sy toetra tsara ao anatinao. Tena akaikinao ianao ny tsara fanahy dia tena izy indraindray ihany fotsiny no zay fotsiny. Plus quel est zay fotsiny dia 3 points de suspension. Indraindray fotsiny no hoe indraindray fotsiny no fa zay le ilana mianatra hoe tena izy ahena le indraindray reny hoe. Fatarao teneny bokin'ny Romanina. Mifalia ny fahoriana ozy izy fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra na inky hoe miteraka toetra an'Andriamanitra voasedra. Eny zao mitanjotsika asiana teny Hébreu kely. Alléluia. Dikan'iny hoe toetra an'Andriamanitra voasedra iny dia hoe dokimay. Manana objectif tsika zany tsy hoe androany ianao no mifaly fa mifaly foana androany raha riva raha toandro raha alina raha pitso atoandro raha pitso raha pitso alina raha afaka pitso amin'ny fotoana rehetra. Alléluia. Tehirizy ny fomba fijerinao lafy tsara na amin'ilay tokantrano anananao. Fantatrao hoe io tokantrano anananao androany io vavaka ataon'ireo izay miandry ny anjarany avy amin'ny tompo ary azo izy.
tsisy amen nefa misy olona tokony anao amen zany taovy amen. Meko anao numéro téléphone saka dia anontany izy tamin'izy ny andry Rebeka. Misy anjara ho an'ny rehetra eto androany maraina. Misy anjara ho an'ny rehetra. Tsy tiako ianao ilimité ny fijerinao hoe efa mandeha ny fotoana dia mandeha inona ny fotoana. Mbola possible foana ny zavatra fa aza tonga dia aza maika miravoravo tanana amina tsy finoana. Jerena tsara fotsiny misy zavatra tsara androany, misy zavatra tsara ataon'Andriamanitra androany. Sokafony ao anatinao tsy angidy. Ty zavatra misy eo amin'ny fiainako ty tsy tiako. Kanefa raha mijery amin'ity lafiny ty dia misy zavatra tsara kosa. Zay ilay androany maraina. Ty misy zavatra tsy tiako ty kanefa misy zavatra tsara azo tsoahana ao anatin'ity zavatra atrehako, iainako, sy lalovako ity. Fantaro fa lakile ny fisaorana. Lakile manokatra zavatra. Sady manokatra ny fonao an'Andriamanitra, manokatra ny fon'Andriamanitra ao anao, manokatra ny fon'ny olona manodidina anao noho ny amin'Andriamanitra ao anatinao. Ny atao hoe misaotra dia tenin'ny fampahitana fity. Mahaiza misaotra, tiava misaotra, aza dino misaotra, ary aza miandry isaorana. Alleluia. Tiava misaotra, aza dino misaotra, misaora foana, fa aza miandry isaorana. Nareo arety isaorana lavitra, za tsy mba isaorana re mihitsy. Sitraniny izay aretin'izay androany maraina. Ianao mpizara fisaorana. Isaoro daholo. Avy ireny isaorana. Isaoriny telo. Isaoriny efatra. Le olona efa miteny efa izy rehefa vitako dia mbola isaorindray izy. Anany hoe zany fiainam-pisaorana zany. Salamy fahazatony efatra miteny anaran'i Jesosy, midiro vavadiny ny fisaorana. Ozy izy Paoly amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:12 anaran'i Jesosy, misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny fisaorana dia mampahazo aina ny fanotronana. Ny antony ity maraina ity mba azo aina ianao ao anaty fisaorana, mba ho velona ny fisaoranao an'Andriamanitra. Tsy ho fisaorana terembozina fa fisaorana velona avy any anatinao any na ianao ary mandre hoe any zany fisaorana zany. Ka pratika am'izay le resaka rehefa le misaora amin'ny zavatra rehetra atsangan'ny tananao dia eny be mihitsy ny hoe maisatra be tsy ampimenaka le tanana. Dia na le fisaorana ary fisaorana quand même. Zany hoe misaotra ny amin'ny maraina ny dia isaotra dia zay indray zany aloha le isaorana dia atao ahoana moa fa dia ianao zany dia isaorana ka dia tsy zay. Fa tena renao any anatinao any mihitsy hoe wow, reto ny antony tokony isaorako an'Andriamanitra ampifaliana. Inona ary zany le problema mila vahana? Problema mila vahana dia zao miala ianao ary mila miverina ianao eo amin'ny natiora tsaramaso anao. Alleluia. Hitanao ny olona iny hoe tena misy rivotra ny olona iny fomba fiteny zany. Any hoe misy rivotra hoe tena mahakamo zany na miresaka aminy ary. Dia iny natao rehefa misy rivotra izy mila tsara maso. Rehefa misy olona ao ka tsara ny masony dia maninona? Mivoaka le rivotra. Délivrer le olona zany. Tsy haiko jeu de mots izy tiako azonao. Fa reo amin'ny toerana anankiray misy olona folo manondrana ka misy olona anankiray tsara be fomba fijeriny afaka ireo olona folo ireo. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Zay no ilana anao ao amin'io ankonana io, ao amin'io fiasana io, ao amin'io fianarana io. Matio toko 20:15 zao ny fanontanian'i Jesosy rehefa nanao fanoharana anankiray izy amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy mahazo manao zay tiako amin'ny avy ratsy va masonao satria tsara. Hainareo ve tian'Andriamanitra tenenina? Fa manina ianao tsy mahita zavatra ratsy rehefa nanome vady any anina? Dia misy valiny hoe za tsy nomenao. Fizy tefa tsy ambeanao ela be. Fizy tefa ela be. Aza miady-hevitra be amin'ny Tompo. Io problème io nasain'Andriamanitra ongotana androany maraina. Ary Andriamanitra nanongotra azy satria ozy izy Jesosy zay tsy namboleny ray dia ongotana. Amen. Luka toko 1:17 11:34 anaran'ny Tompo. Ny masonao ny jiro ny tena. Koa raha tsara ny masonao, raha tsara maso ianao. Zay hitanao amin'izay le izy. Anaty Baibolina zany zavatra teneko anao zany. Raha tsara ny masonao dia mazava ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy izy dia maizina koa ny tenanao. Isan'ny zavatra mivoaka avy ao anatin'ny olona
amin'ny faratsiana ny maso ratsy. Marka 7:22 izy Jesosy tsy ny tanana maloto ny mampaloton'ny olona avy nivela miditra fa ny fo avy ao amin'ny fo ny voan'ny zava-dratsy tahaka ny maso ratsy. Ratsy ve masonao izy? Raha ratsy mantsy amin'ny masonao dia maizina ny tenanao. Zany hoe négatif égale ténèbre. Aza mijanona ela be anaty zavatra négatif io. Anaty aizina ianao. Tsy mety zany. Mivoa tao zanaka mazava ianao. Obolona toko 10:30 dia manambara aminaran'i Jesosy hoe ny tare miramirana mahafaly ny fo ary ny filazantsoma olombelona ny taolana. Amin'ny dika 10 fototra izy dia hoe ny fahazavan'ny maso, the light of the eyes. Zany hoe ny fahazavana avy amin'ny masonao dia mitondra fifaliana anatin'ny fonao. Na ihany koa hoe raha hainao ny mampitodika ny fomba fijerinao, hifanaraka ny fijerin'Andriamanitra mahita zavatra tsara, dia ianao ihany ny sitraka ny tombontsoa ilay izy ravoravo sy falifaly ny fonao. Dia nefa rehefa ravoravo ny fo dia manao izy ny boky ny bolana, ny fo ravoravo mahasalama tsara. Farafahakeliny zany andro maraina, salama aloha ianao. Farafahakeliny zany. Ankoatran'ilay problème ovahana rehefa avy eo moa zany. Alléluia. Mitondra fifaliana izy ny maso mazava. Satria ny vision zany dia miatreka ilay anatin'ny fo, nefa ao anatin'ny fo ny itoeran'ny fiainana. Dikan'izay, aza atao tsintsinina zany ny masonao sy ny fomba fijerinao sy ny fomba fiatrehanao fiainana. Tandremo ny fomba fijerinao. Tenao kaikinao miatreka any amin'ny fonao ny fomba fijerinao hoe. Ary eto Baiboly dia milaza fa ao amin'ny tatitra ny hoavin'ny taolana, ny filazantsoma mamelombelona ny taolana. Ny mahatonga ny taolana zany maina ritra dia satria mandray tatitra negatif ianao. Ny fruit na ny toetra dia asain'Andriamanitra avoakanao tsy misy fepetra. Tsy miankina amina fahatsapana na refy, fa azo avoaka amin'ny fotoana rehetra foana. Mamoaka ny toetra n'Andriamanitra efa vonona ao anaty na dia fa tsy hoe satria. Ohatra, tiako ty olona ty na dia misy fahalemena sy tsy fahatanterahana azy ary maharitra miresaka aminy sy mivavaka ho azy mba hiovany ho an'i Jesosy. Ohatra resaka tokantrano. Ny fanabeazana nentin'izao tontolo izao dia ny hoe tiako izy satria tsara tarehy, tsara bika, manam-bola, manao ny sitrapoko sy ny sisa, vidy zavatra ho aho, afaka hiterahako, manja, bokosy, tsara toerana, tsara situation. Izy aloha tsy dia mivavaka fa izy aloha tsara karama. Tena tsy izay ny critère. Tena aleo olona ohatry ny tena ohatry ny andevo mihitsy ary Josepha e. Tsy fantatrao ny efarany. Miaino tsara an'Andriamanitra. Salama tsara izy. En forme tsara. Zay ny tiavako azy. Dia ahoana zany raha sendra tsy en forme tampoka izy. Tiana foana. Satria ny fitiavan'Andriamanitra anao fony ianao mpanota dia tiana ianao. Tsy ny zavatra ataonao tiany fa ianao. Zavatra ataonao tsy mety milovaina fa ianao tiany. Asika ve zany? Ny toetra n'Andriamanitra zany dia asika avoaka amin'ny fotoana rehetra na dia. Resaka tokantrano resaka vetivety ao amin'ny fahamatorana ny bazin'ilay izy. Titony anao amin'ny fahamatorana. Mila hainao mihazona ny zavatra teneninao, mihazona ny tenanao, mihazona ny fotoananao. Ren'Andriamanitra ny voady nataonareo mivady teo amin'ny altara. Ary izay mivoady ataonao mibadisa koa ren'Andriamanitra. Ary mivoady ataonao taminao nosorana mpanompon'Andriamanitra, ren'Andriamanitra koa reny. Reny no mikaonty amin'Andriamanitra rehefa mandeha ny lalam-piainanao. Zay mahatonga n'Andriamanitra mitaka ianao hijoro, ninina mitranga satria efa niteny ianao. Ao mivoady mariazy moa dia misy ilay hoe na ekeny saiko na tsy ekeny saiko. Angenary miteny azy satria te hanoroka. Mitranga amin'izay ilay tsy ekeny saina. Tsy tafajoro. Manomboka andro amarina mila miverina amin'izay fijoroana izay. Ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao dia ahafahanao maneho fitiavana amin'ny fotoana rehetra. Fitiavana madio amin'ny olona rehetra. Faly foana na dia misy zavatra tsy mampifaly azy eo amin'ny fiainana. Miadana ao anatin'ny situation inconfortable sy tsy mampahazo aina. Maharitra foana dia ohatran'ny tsy tranga intsony aza lenandrasana.
tsara fanahy foana na dia fanaovan'ny olona resaka sy toetra aza. Zay le toetra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fijerinao fa misy zavatra tsara ao azo amoahana toetra tsara amin'ny fotoana rehetra. Ohatran'ny ahoana le mason'i Jesosy. Apokalipsy 7:12 ny anaran'ny Tompo ary ny masony dia lelafo. Ny mason'i Jesosy tsy hoe mazava fa afo. Zany hoe source ny mazava mihitsy. Masonao natao azava fa mason'i Jesosy afo. Ianao zany raha mitonga avany dia miteny hoe Jesosy ty olona ty tena masosotra, tonga dia le von'le afo daholo le masosotra. Azotsika ve zany? Mason'i Jesosy tena faran'izay tsara. Ny mason'i Jesosy mahita ny olona faran'izay ratsy ho victime. Tsy mikondane ambolohany zany mihitsy ny Tompo. Ary na dia izay mandratra anao faran'izay lalina azy dia lasa hitanao toy ny victime azonao ampinam-bavaka. Ny antony, victime ny asany devoly nampiasa azy nandratra fiainan'olona fotsiny iny olona iny fa na izy koa ary mila vonjy. Zay le maso mila raisinao sy avoakanao amin'ny isan'andronao. Ny mason'i Jesosy dia mahita ny toetra toy ny fitafiana azo ovaina. Hainareo ve dikan'izay? Raha ohatra ka ohatrany raha tahaka ny akanjo azo ovaina ny toetra, inona ny conséquence an'izay rehefa mijery olona ratsy toetra ianao? Maninona? Afaka miova izy satria maninona? Afaka esorina ny akanjo ny ratsy dia afaka esorina akanjo tsara. Inona le akanjo? Toetra. Raha fantatrao ny alalana izany fahamarinana izany dia tsy ho kivian'ny olona ratsy toetra manodidina ianao. Azareo ve hatraiza le tian'Andriamanitra hijoroanao aza kivian'ny olona ratsy toetra manodidina. Ianao ampaherezin'Andriamanitra avy ao anaty, azon'Andriamanitra ampiasaina hanovan'ny olona ratsy fanahy ho tonga olona tsara fanahy. Fa ny fijerin'Andriamanitra ny olona miaina anatina faratsim-piainana dia tahaka ny olona miakanjo fitafy tsy mendrika, esorina fotsiny le fitafy tsy mendrika dia soloina ny fitafy mendrika. Tena kaikinao mason'i Jesosy zany hoe. Maninona no miteny ohatry ny akanjo le izy? Satria izy Paoly amin'ny Kolosiana 3:12 miaran'ny Tompo, mitafy famindram-po sy fiantrana, mitafy famorapanahy, mitafy fanetretena, mitafy falemem-panahy, mitafy fandeferana araka ny olom-bo fidin'Andriamanitra sady masina no malala. Hoy Jesosy eo amin'ny Luka 9:29 ary mbola nivavaka Jesosy dia niova ny toetra ny tarehany ary ny fitafiany dia tonga fotsy sady nanelatrelatra. Ahoana ke zany niovan'le fitafiana? Todika any amin'andreo zany ny baolina. Ary raha mbola nivavaka izy dia ahoana zany? Le akanjo zany tsy miova ho azy. Fa ianao mila mangetaheta hiova akanjo ary mangetaheta hanova ny akanjon'ny hafa. Ao anaty vavaka. Apokalipsy 16:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro avy toy ny mpangalatra sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany. Itoetra fitafiana nomen'Andriamanitra nasain'Andriamanitra anaovanao io dia asain'Andriamanitra harovana sy ambesana. Isan'andro. Zany hoe misy foana zany ny rahalahin'i Josefa te hanongotra le fitafiana maro loko eo amin'ny Josefa. Misy foana zany. Ambeno ny fitafianao. Aza avela isy anala le izy. Ary na misy manala azy avereno indray. Ary zay ny probleman'i Josefa. Rehefa nesoriny vadiny Potifara ny akanjo dia nitsoaka izy fa tsy hoe niverana ny akanjo. Mbola resaka séminaire hafa indray zay. Tokony sady nalainy le akanjo dia mba mivoaka ny trano izy tsy mitanjaka mihazakazaka eraky ny couloir. Teny akaikinao tehirizy le toetra hoe ambeno le toetra hoe. Averiko le tenin'ny boky ny Apokalipsy. Indro avy toy ny mpangalatra avy. Maninona? Miresaka momba ninona zany? Avy aho izy izy. Jesosy miteny io. Miresaka momba ninona? Ny fiavian'i Jesosy. Teo izy. Aiza izy teo? Ato izy ato. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany. Arovo io toetra io. Arovo le toetra. Rehefa renao hoe efa mba miasa, efa miasa Andriamanitra fa tsy hoe efa mba efa tena miasa mihitsy izy. Miasa Andriamanitra mba hamoahana le fahatsaram-panavy ao anatinao, le efa ela be tsy tiany. Arovo le izy. Raha vao misy situation mitady hanala le izy, ampitanjaka anao, avereno le izy. Hitanareo
zay mahatonga antsika ampianarina tsy tanjatanjaka. Lasa zatra an'izay mivatanao dia lasa zatra an'izay ny ainao sy mifanahinao. Lasa tsy problema aminao tsony tsy mitafy nefa sarobidy be le mitafy an'ilay toetra. Romanina 13:14 naran'i Jesosy, hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miaina amin'ny nofo hatanteraka ny fielany. Aza voasarika tsy hijery fa tsy ny lafiratsiny tranga anankiray. Reo marika anankiray kosa nefa mifahotana tsy misy lafitsara. So dia nampianarina androany, hozy paster androany hoe mahita lafitsara ny zaloha mahita misy lafitsara ny fahotana. Tsisy. Mifahotana tsisy lafitsarany. Alleluia. Fa fijerinao ny fiainanao androany. Ianao amakivaky ny journée androany miaraka amin'ny tompo mihitsy. Hitanareo amin'izay hoe fa maninona Andriamanitra no mandefa an'izany teny izany. Satria lasa mavesatra be le fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminao satria ianao tsy mety mahita zavatra tsara eo amin'ny masonao. Misy zavatra tsara eo amin'ny fiainanao hoe teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany dia atao inona? Isaory. Dia avy eo zarao. Le zavatra misy koa izany ke tsy ho anao ke. Fa natao hisitrahan'ny hafa. Dia aorianan'izay Andriamanitra mahafantatra ny tokony ataony hikarakarana anao. Misy olona zao eto very asa. Fa raha tsy very asa izy tsy nahenao nyty teny ty. Tsy mora ny s'autodiscipliner miaino toriteny isan'andro rehefa tsy manatrika. Hoe za tsy manatrika sekoly aloha fa izy. Ao fa enoko any amin'ny MP. Tondreo maso fa tsy mora zany. Ary rehefa tsy mihaino ray mandeha dia lasa tsy mihaino roa mandeha. Dia entitra tsy mihaino telo mandeha. Fa mizoma fa manatrika. Tonga ireny mizoma ohatra tsisy bus eny eo niakatra ny an'ny fre. Aloha fa mieriny. Tonga ihany ny tompo. Tena tonga ihany ny tompo. Reseo daholo zany rehetra zany. Teneno akaikinao zany mihitsy le mila reseny. Be dia be amin'ny olona miady tena tsisy vola nefa tsy izay tokony resena fa le sakana tsy ho tonga eto. Le sakana tsy haino amin'ny any amin'ny Facebook amin'ilay toriteny mandeha. Reny le mila resena fa tsy jerena. Teneno akaikinao tsy natao ho jerena le izy fa natao ho resena. Oviana moa tena tamin'ny tompo Jesosy tena mafy rangazan'ny fo maraina izany tena za moa tsotra dia to dia mba tsoroko tamin'ilay izy. Mafy le fo maraina Jesosy amin'ato zao ririnina zao. Apio fa tsy hoe isa maraina dia alleluia tonga dia amin'ny telo maraina dia efa dia hivavaka indray. Tsy voatery izay foana. Teneno akaikinao misy zavatra ny ty fiainana ty hoe fa io arana. Dia maninona izy ty atao isa-maraina tsy mety tapitra koa rehefa tonga ny an-danitra dia miara-manantona ny tompo zasy ianao. Dia antanitsika izy io Jesosy fa maninona ny sekoly nataonao isa-maraina. Fa maninona tsy natao amin'ilay fotoana mampety anay dia anetranonay. Anovalina. Amen. Aza voasarika tsy hijery fa tsy ny lafiratsina tranga anankiray izany. Ary averiko ny fahotana tsy misy lafitsara. Zao mantsy ny fomba fijery tsy mahita fa tsy lafiratsy dia akivy sy aketraka anao nefa Andriamanitra miara-mandeha amin'ny mahery. Maninona? Dia izy zany tsy miaraka amiko raha vao tsy mahery tsy mandeha izy. Ampahereziny leo dika le ampahereziny tsy mbola miainga zany loha nareo. Ampahereziny leo dia rehefa mahery ianao vao maninona? Vao miainga. Tsy aloha mahery aingana. Lehilahy mahery dia vavy mahery izany. Tsy aloha vao mareo dia mahery. Vao misokatra maso toko dia alleluia mahery ty torimaso ty aloha mila divana ty fandrina be sy botifoty fa mahery alleluia. Mahaiza mibaiko ny fijerinao ahita zavatra tsara, ahita lafy tsara. Tena akaikinao mahaiza mibaiko ny fijerinao ahita zavatra tsara hoe. Anao exercice anankiray tsika efa marana. Jereo ry montrine, jereo montre. Jereo montre, jereo. Zay. Jery ianao. Dia ohatr'izay ilay izy. Andriamanitra apio hijery an'ilay montre. Jereo fotsiny fa tsisy hoe apio ina. Jereo fotsiny.
jereo lafy tsara fotsiny fa tsy hoe inona ilokiliko eo tena tsy mety mahita tsy mijereo mahita olona manomboka andro maraina ifalifaly hiatrika ny fiainany miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Entina mbavaka pastera fa le olona tena misotro toka be mihitsy ane eto amin'izay ny lafy tsara fa izy kosa aloha efa nanomboka ny enany tavoangy sotrony. Ilainao zany anatin'io vavaka ho an'ny olona mety mbola ao anatin'izany. Ary rehefa mitondra bavaka azy dia efa mahita azy tsy misotro tsony. Afaka hita zavatra tsara avy isika eo amin'ny fiainatokantrano misy antsika androany, eo amin'ny fiainam-piankonana misy androany le androany resako afaka hita zavatra tsara avy ianao, misy zavatra tsara ao tompoko. Afaka mahita zavatra tsara avy isika ao anatin'ny asa fanompona misy antsika. Zay gamany mila valiana kosa azafady. Mba mahita zavatra tsara avy ianao ny asa fanompona misy antsika dia za miala ary. Na miverena ianao sy any ambadika any. Afaka mahita zavatra tsara ve isika eto amin'ny firenena? Mahita? Afaka mahita zavatra tsara ve ianao amin'ireo mpitondra ireo? Manomboka ny ambadika koa kitihany fô zay, kitihako fô zay. Ary matoa marary dia mila kitihana zany dikan'izay dia mila sitranina. Fantarareo ve aretina ny tsy mahita zavatra tsara eo amin'ny fiainan'ny olona, aretina. Zay mitranga dia lasa tsy mahita zavatra tsara tsony. Tandremo ny politika. Raisy ny sitrapon'Andriamanitra aza avela ho simbain'ny fomba fijery ny zao tontolo izao, ny fomba fijerinao araka an'Andriamanitra. Miaina ny fijerin'Andriamanitra isan'andro. Afaka mahita ny kaliténa olona ve ianao ao anatina fotoana maharitra irahanao amin'izay olona izay? Na dia mety hisy ary ny fotoana ifandona ny hevitra, izy zavatra mety tsy voatery ho tianao ataony, mbola mahita ny kalitény foana ve ianao? Tadio tsara fa olona anankiroa raha ataontsika hoe 5 andro ny aona, mbola mety zany 5 andro, mbola misy zavatra be dia be tsy fantatra zany. Fa raha hoe 5 taona be dia be ny zavatra ifankafantara anatin'izay, be dia be ny zavatra mifandona ao anatin'izay mihitsy, nefa nanomezan'Andriamanitra an'ilay fomba fijery, ilay faharetana, ilay fitiavana, satria mifankazaka. Za mahazaka anao ianao koa tokony hazaka anahy. Ao fa tsy hanondrana tsony ahy, halleloja. Dia mba tsy manondrana koa ianao. Dia miaraka hoentiny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany dia miara mandroso. Afaka mahita fahatsarana avy ianao eo amin'ny fiainan'ny olona mifanena aminao, na dia mety ho kely ary ilay izy. Mahita fahatsarana kely fa ohatran'ilay felan-tanana rahona kely hitan'ny Eli, afaka ho tonga orana be izany. Raha mahita zavatra tsara ianao dia ho instrument azon'Andriamanitra ampiasaina ianao hanova olona. Manasasika hitsangana mbe voninahitra ny tompo sy hisaotra azy. Hoe teo anatrehan'Andriamanitra ny masonao, ny fijerinao, ny fomba fiatrianao fiainana. Asa anatin'ny tananao dia hisaory azy dia angatao hoe tompo ny fijeriko eto anatrehanao andro maraina mba ho marina amiko le antony izao fivoriana izao. Hiala le fomba fijery diso, fomba fijery maloto, fomba fijery negatif rehetra izay manimba ny fiainako, manimba ny fiarako aminao. Asa anatin'ny vavaka ao ray aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, isaorana isy-ankasitrahana ianao ny fotoana andro maraina, anongotana an'izay rehetra tsy nambolenao, ary entina eto anatrehanao ny problemana maso ratsy. Ny problemana maso ratsy tompo ho afahana sy hoesorina amin'ity maraina ity. Misaotra ny amin'ny sekoly famahana olana, mena voninahitra mandrakizay ny anaranao. Misaotra ny amin'ny zavatra miova, miamandroso, miatsara eo amin'ny fiainan'ny zanaka ao tsiraray avy. Taio ny zanaka ao mpanomponao nisy tokantrano, ahita zavatra tsara izy, hoentiny eo amin'ny fanatrehanao, isaorana ianao ary ho zarainy izany. Raisy ny dera sy ny laza tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mazotoana vetivety anao fanatisika noho ny amin'ny fotoana dia aorianan'izay dia tsofina rano ianao dia mirahavitsika. Halleluja. Naray zavatra ve ianao? Naray zavatra. Aona tsara le izy. Fantaro izay misy ifalio hoe teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, isaory dia ampiasao an'ny hafa. Zara ao le izy mba ho tanteraka amin'izay programa ampiasan'Andriamanitra anao. Amen. Raha pitsika miatrika sekoly manaraka indray
raha mbola malalaka ny fotoananao ka afaka manamboatra fotoana dia manasanao mpitiavana hanatrika an'izany a fotoana fandiniana ny teny a ahafahana manao pratika momba ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tain'i Jesosy sika dia tsika hitsangana ary dia handray tsodrano a izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa manomboka amin'ity maraina ity a atanjahana fatratra ny toe-panahinao amin'ny alalan'ny fanamasina efa ao anatinao satria tonga saina ianao avy amin'ny fanambarana nomen'Andriamanitra fa natao hiambina, natao hitandrina ny fomba fijerinao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa voatahiry eo an-tanan'Andriamanitra ny fomba fijerinao a ho hainao no misafidy sy manapa-kevitra hita zavatra tsara hitondra fifaliana sy fiainam-pisaorana ary fiainam-pankasitrahana zany a ahafahanao mamakivaky ny tontolo andronao sy ny androm-piainanao hoentinao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany dia hisaoranao azy a ary ampiasainao a ho amin'ny fanjakany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Raha mahatoky amin'ny tsara kely ianao dia ho tendren'Andriamanitra mpanapaka amin'ny tsara be ianao amin'ny anaran'i Jesosy a amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao a ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo a amen. Tainy tompo